Anana ny internet aingam-pandeha fibre optique amin'ny sarany isan'ny mora indrindra eto Afrika i Madagasikara. Naomby niezaka fampiresahana teo amin'ny ministeran'ny fampiroboroboana ny ahitao arkady mirindra, ny poste ary ny fifandraisan-davitra ny arahana tamin'ireo mpandraharaha. Isan'ireo filana tafiditra ho tsy maintsy ilaina eo amin'ny andavanandro ny mponina ihany koa amin'izao fotoana eto amintsika ny internet eo amin'ny izay fanatsarana ny andavanandro ny mponina izay ara dia anana ny internet aingam-pandeha indrindra ny fibre optique amin'ny sarany isan'ny mora indrindra eto Madagasikara eto Afrika i Madagasikara. Naomby ny ezaka fampiresahana teo amin'ny ministeran'ny fampiroboroboana ny ahitao arakajy mirindra ny poste ary ny fifandraisan-davitra ny arahana tamin'ireo mpandraharaha ka nisy ny mpandraharaha namaly ny antso hanome tolotra azahoana ny fibre optique mora vidy indrindra zay ho an'ny tokantrano sy ny orinasa malagasy. Hoy ny ministra Stéphanie Delmotte ny maraina teo tanjona trany. Hoy ny ministra ny mba ahafahan'ny vahoaka tsy ankanavaka misitraka ny internet amin'ny sarany takatry ny fahefa-mividin'izy ireo zay. Arantsika efa tafiditra anatin'ny filana isan'andro ny mponina ny internet ary tsy maintsy mandalo amin'ny nomerika sy ny internet izay isika. Raha toa ka te hitondra fanatsarana ny maolona ny fampivoarana sy ny fanomboanany toe-karena, hoy ny ministry ny fampiroboroboana ny ahitao arakajy mirindra ny poste ary ny fifandraisan-davitra. Nanamafindray androany ny mahazava-dehibe ireo ezaka ampisitrahana ny saramabe-bahoaka ny internet. Tanatin'ny 2 volana dia nandeha tsy akiato ny fampiresahana teo amin'ny ministra Stéphanie Delmotte tamin'ireo mpandraharaha ny mba ahatanteraka izany. Mpivaly ny ezaka ankehitriny ary afaka hanana data internet tsara kalitao amin'ny alalan'ny fibre optique amin'ny sarany mora indrindra eto Afrika ny malagasy. Efa misy vokatra sahady ny ezaka rehetra natao satria anisan'ireo opérateur lehibe izay mifampiresaka amintsika isan'andro dia efa misy anankiray izay resy lahatra vonona ametraka stratégie commerciale ahafahan'ny malagasy misitraka ny internet amin'ny vidiny mirary ary misy anome tolotra izy ary atoato ny fibre optique zay mora indrindra eto Afrika ary tsy misy sarany aloha amin'ny resaka installation maimaimpona ihany koa ny équipement ahafahantsika mametraka ny fibre optique io. Tsy miditra amin'ny famerana ny sarany ny ministera manaja ny fahalalahan'ny tsena ny fanjakana ny lalàna ny tolotra sy ny tinady no aoka maritra izany, hoy ny ministra. Saingy kosa nanentana manokana ny fandraisana andraikitry ireo mpandraharaha ny tenany mba hiara-dalana amin'ny fanjakana malagasy hitondra fampandrosoana amin'ny alalan'ny nomerika ary ahatonga ny malagasy hanjifa ny data takatry ny fahefa-mividiny. Anio fitiavan-tanindrazana hitondra anjara biriky amin'ny fanatsarana ny fiainan'ny malagasy andavanandro amin'ny alalan'ny fisitrahana internet izay. Tsy maintsy tsika zany mijery hoe inona zany ny tena tarifa tandrifiny le fafahana mividy ny be sy ny maro ny pouvoir d'achat dia rehefa ataony kajikajy dia tsy maintsy offre tena hoe sans précédent eto Madagasikara zany no atao tena apahany farak'izay kely apahany zavatra efa misy amin'izao fotoana zay verne hoe tsy maintsy kosa inférieur à 10 € par mois zany zay ménage afaka misitraka ny atao hoe internet ary nisana data amin'io dia tsy maintsy koa zavatra mahafeno tsara ny besoin ny filana rehetra ao tokantrano fa tsy zavatra hoe tena modomody fotsiny tsy mety amintsika zay fa mamila valina tsara zany par rapport à statistique zay étude efa misy atao amintsika hoe firy zany le data minimum ahafahana mahafapoany be sy ny maro. Tsy ho ela dia ho avy ny tolotra etsy ankilany dia mitohy hatrany ireo asa ataon'ny ministera hanomezam-bahana hatrany ny fampiroboroboana ny nomerika manerana ny nosy toy ny fametrahana ireo fototra-fitrasa toy ny pilôna hatrany amin'ireo faritra tsy mbola nisy nametaka hatramin'izay mba tsy hisy tsony ny faritra mitoka-monina eo koa ny hotspot sy ny tikbus. Ny fametrahana sy fanavozana ny lalàna ahafahan'ireo mpandraharaha rehetra mandraharaha malalaka ary ny fampihofanana ireo tanora hiditra amin'ny asa eo anivon'ny tontolo ahitao arakajy mirindra izay miteraka asa sy mamelona tanora maro tokoa amin'izao fotoana.